tonga taty koa le taratasy dia niazonay tanteraka le taratasy avy any amin'ny misy ny fitsarana zany ary nisy fanalana an'izay immunité-ny solombavamboaka Naivy Raholdina zay dia mipetraka eo amin'ny ny mpitsara zany no andrasantsika ny fanapahan-kevitra zao ary zasy tendra ndrena solo ny haiko mihitsy no niara sakafo amin'ny farany ary rehefa hody izy dia niantso ny tomobiliny Zanjaka voatoraka tamin'izay niditra tao anatin'ny vaky zany ny radio ny tomobiliny Zanjaka dia niteny amin'izay tompoko lahy tamin'izay fotoana izay hoe aza hoentinareo aty antranony présidencité le tomobile fa aleo haterina zay tenenako amin'ny pasteur io hoe rehefa manana zavatra ho lazaina pasteur tokony direct izy milaza amin'ny vahoaka malagasy fa tsy ampiasaina ny fahafatesany zoky Zanjaka ahafahanao maneho resaka politika tsy haiko hoe inona le valifaty politika ny rehetra zao afaka miteny ary vavolombelona an'izany isika mpanao gazety rehetra fa kosa ny olona mikonikony handeha hanonga-panjakana kosa dia horaisitsika ve zany zavatra zany hoe valifaty politika amiko zany tsisy olona teto nidina na tsy nahazo alalana ny olona rehetra ne afaka mitory fa misy tsika olona tandalany ao anatin'izao fivoriana izao ny fitoriana rehetra ny solombavambohoaka dia tsy afaka ho raisina fa rehefa tapitra ny fivoriana ara-potoana afaka mitory zahay ato ane tsy hoe manana immunité zahay dia tsy azo toriana zahay ary betsaka ary maro no solombavambohoaka izay tsy nanaraka ny fitsipoka teto nasoratra ho solombavambohoaka salama ny vahoaka Betavo sy manjely tena faly any ahy tena faly ahy mahita an'ireo pedagogy zao fa dia eno itsara fa tsy hipiry akory no tonga mitsidika anareo ty fa malakalana ihany fa na izany ary nareo tsy manadino azy ako tsy manadino anareo tsy mifanadino sika ny andro mandeha fotoana mandeha tsika tsy mifanadino zany mihitsy dia zao tonga aty androany ilaza aminareo sy ilaza mivoaka malagasy rehetra zao no paikady ataotsika amin'izao fotoana zay lalovantsika zao fa amelohan'izany aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tonga somatsara ty Betafo afaka nahita voaka amin'ny Betafo afaka nitsidika ny tanànany ben'ny tanàna nitsidika atao nijery hoe manahoana ato zany fanaovana mariage zany sy ny brony mety dia manarak'izay eto aminareo eto Betafo zany aty amin'ny faritra Vakinankaratra no ilazako ny vaovao lehibe indrindra zany hoe mandia fotoana hafa kely tsika ankehitriny taorian'ny zavatra nitranga tamin'ny volana septambra iny oktobra dia lasa le Ukraine lasa aly iny loany dia zao mandalo fotoana hafa kely tsika ankehitriny fa le faoriana eto mitovy ihany le zava-manjovo vahoaka dia tsy hita loatra ny fiovana noho izany ny atongavako aty ankehitriny dia ilaza aminareo hoe tia hafantatra ny zava-misy marina ty an-toerana hoe manahoana ny fiainan'ny vahoaka ny fiainan'ireo olona tena tsy mandady aro nareo mitongo homana ny 86% na ny 9% vahoaka malagasy manahoana ny fiainana ianareo ny malala dia izay mahatonga makaty aloha iresaka aminareo dia zao mitondra olona manam-pahaizana aho azy izao reo fahoana mbola tsao ataovy eo dia zao mitondra an'ireo akaty mandinika hoe inona aby zavatra atao hampandrosoana ny fiainan'ny olona ty dia hitanareo le izy dia reo ndray le olona manam-pahaizana zay le atao hoe malala aloha nareo malala miaraka amin'reto be ny tanàna sy
honorable reto député reto dia milaza amiko izy dia rehefa avy eo avy eo ilay olona hoe mahay misy olona mahay ao dia efa avy eo a hiteny izy hoe zao zavatra tokony atao dia manaraka ahoana nanatanterantsika mba atongavana any hoe firenena vanina fa tsy ho amelantsika ato amin'ny tokotima raha tsy tonga amin'ilay firenena vanina isika eto Madagasikara. Meon'Andriamanitra mandeha le volanay anjara volanay a dia tsy zavatra tsisy tokony anaovanay an'izao mihitsy satria efa ray aman-dreny daholo ireo napana tamin'ny anjara pehikila tokony ho azy iray dia tapitra dia tsy manao izao tony zay. Mendray mandeha zany le vola fa tsy atao indroa mandoa telo mandoa isaky telo volana zany zay dia zao dia efa misy be lehibe ireo ray aman-dreny ireo fa miahantitra dia za mino fa raha mbola miemtra telo volana indray na roa volana dia mampalahelo ray aman-dreny ireo mety tsy hahazo sitraka an'izany c'est sasarana nandritra ny 5 amin'ny 10 taona efa 10 taona. Complément d'indemnité d'installation zay nitakina io zay efa nisy ny pénétrance dia zareo zany nampanantena hoe omena tous les 2 mois ny io fanaovana io efa mihoatra zany le 2 mois zao vola tsy hita io zavatra io ny complément d'indemnité d'installation droit acquis matoa nisy zany le 2 mois azonay teo dia fa droit acquis faharoa misy zavatra tsy mety ny comptabilité nataony zalahy ny famantaranay anazy a dia ny base de solde na ny karama fototra ampina ny indemnité sy ny prime miampy ny complément de solde na ny fanampiny io zany fois 12 zay notakina io zay isaorana ny filoham-pirenena président colonel Mikael nanome an'io fa colonel zany président nanome fa ny atony kirakirany karamany mbola mihitsy no manao mikimaky mbola manao lay mikimaky zatra le lalan'ny finina mbola manao ihany hoamindreo alavitra zany amin'ny frais sy ny rehetra tonatona no fandrenesana le fotoana nefa mivola fotsiny indray le frais zareo ihany le volanainy aty égal zéro zany le izy dia miankamina zany a mba atao zay tonga volany zareo any amin'ny toerana misy azy aby aby hoanay daholo izy rehetra ka satao isaky ny roy volana zany mandito fa mangataka satria anay ihany le vola no alano pehena aminay zay tsy miteny hoe ikorontana zay nanao inona fa taky iny zonay